fifaliana indray tompo klasy tompovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ONR TV io amin'ity alina ity no manasantsika rehetra ihany koa anaraka sy onjo hatramin'ny farany ny ontsy priam-bavaoantsika ireo vaovao misongadina ara-politika moa no antsika anokafana n'izao fiarahana izao izay anasanantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany ho tanterahana ny fahatelo ny volana oktobra ho avy izao ny fanaovantsony ny adina ara-pitondratena ho an'ireo candidat zay hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena ny fahafito ny volana novambra ho avy izao raha ny fanavana izay noentiny CFM tamin'ity androany ity anao mafisiny izy ireo ihany koa fa azo tanterahana tsara ny fifidianana eto Madagasikara raha toa ka samy manaja ny lalàna sy ny fitsipika mifamehany izany fifidianana izany ireo candidat tsirairay avy akoatran'izay dia misy ihany koa ny tsy fahatombana vitsivitsy mahakasika ny fifidianana izay misy eto amin'ny Madagasikara tsy ny tasy olalàina eo amin'ny sariny Aina Rawela. Tsy terena ireo candidat anao soniny dina fitondrantena mendrika tokony asehon'ny candidat tsirairay mandritra ny fifidianana raha nambara ny filohan'ny CFM fa nisy roana ny fiverenan'ny krizy sy ampiarana ny mangarahara no tanjona tamin'ny famolavolana ity dina ity ho atao amin'ny fahatelo ny volana oktobra ho avy izao ny fanaovantsoniny candidat eny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny ary izy fampahafantarana ampahabe masa orian'izay ireo candidat zay nanao soni ka vonona amin'ny fitoniana. Ny anjaranay dia mametraka ny fitoniana tontolo politika tony hisian'ny fifidianana zay nahatonga anay namolavola nio sarta io mba hijeretsika izay lafiny ara-etika sy moraly zay tsy araky ny lalàna ka ireo candidat enina amby telopolo zany no anao soniana izy io ka io zany dia atrehan'ireo manam-pahefana isan'ny tokony ireo filohan'androm-panjakana ireo ao anatin'ny androm-panjakana ireo ao anatin'ny mpiarahamonina toka miaraka amintsika ao anatin'izay ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ara-drazana ny mpanao politika hanatrika izy. Manoloana ireo kiana maro samihafa momba ny fikarakarana ity fifidianana ity kosa nanambara ny filohan'ny CFM fa misy izany lesoka izany ary tsy azo lavina ohatra amin'izany ny lisym-pifidianana fa betsaka ihany koa anefa ireo ezaka izay noentiny ambaratonga rehetra voakasika amin'ity fifidianana ity mba hisoroana ny mety hisian'ny alabato ohatra amin'izany ny fametrahana ny solotenan'ny candidat tsirairay eny amin'ny bureau fandatsaham-bato nisy ihany koa ny fitetezam-paritra nataon'ny CENI sy ny ACC nampahafantatra ny pitsopitson'ny lalàna amin'ny feny fifidianana mba hahafahany tsirairay anara-maso antsaka ny siandavana ny fisotra ny fifidianana. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe feny ve ny fepetra hoe tokony hisian'ny fifidianana raha ny filazany zareo ao amin'ny CENI sy ao amin'ny gouvernement zay rafitra ara-panjakana misahana ny fifidianana io dia laza ry zareo fa vonona ary tomombana ny zavatra rehetra tokony hisian'ny fifidianana. Izay angamba ny tokony arenitsika ny hoe tokony hatoky ny androm-panjakana misahana an'izy izy ary ny atokisantsika hamoaka ny valim-pifidianana raha dian'izao tsika no efa misy aya fa jereo ny opération électorale ny dia manainga manao antsoava ny candidat rehetra anaraka ny zony meny lalàna azy ohatra hoe ny candidat rehetra dia afaka manana solotena ao anatin'ny CENI manomboka amin'ny mbaratonga ambony ka hatraty amin'ny farany ambany. Eo amin'izay lafiny politika izay ihany dia manara-dalàna ny CFM ka tsy hanohitra ny fanatanterahana ny fifidianana raha ny nambaran'ny filohany hita amin'ity androany ity raha natanteraka amin'ny filan-kevi-paritra Analamanga tetsy amin'ny Kalitona Anosy akoatran'izay dia vonona ny hiatrika ny fifidianana noho izany ity antoko ity ka anambara ny candidat izay tohanany mandritra ny fifidianana filohan'ny republikan'ny Madagasikara tsy ho ela tantely rabe ny lalana sy tiavina rakotondrina.
fampandehana andrarasy fiatrehana ny fifidianana ny antony filan-kevi-paritry ny antoko MFM izay nanomboka androany teny amin'ny Carleton Anosy. Eo ihany koa ny fitaterana ny fivoriana natao teny anivon'ny faritra 12 manerana ny Madagasikara. Tanjon'ny antoko ny anitsy ny lalam-panorenana ka ho atao vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny fifidianana. Zay raha teo moa maniry dia maniry mihitsy ary ezaka mihitsy anova ny olona nitsy ny lalam-panorenana zany ka atao vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny fipitana. Ka ny tolomana an'izany tsy eny an-dalambe fa mitondra izay mba ho betsaka ao anatin'ny atomera-pirenena amin'ny fanajana ny fana zany ny andiny faharoan'ny plomzato dia hany zany miedinay mafy afanay mametraka an'izao le fanatombanana ny demokrasia to Madagasikara. Mbola anambara ny olona toanany moa ny antoko MFM Matsoatsy aoriana izao filan-kevi-paritra no tanterahan'izy ireo izao. Amin'izay pejy politika izay ihany dia voatontonona ny olona tany amin'ny faritra manoloana ny filazana izay nataony Andry Rajoelina fa tsy tokony omena ny gidro amin'ny fahefana. Nanambara Andriamatoa Petra Kotonena ny sabotsy lasa teo fa manavakavaka sy manambany ary mandrava ny firaisam-pirenena i Andry Rajoelina tsy mendrika ny fitenenana tahaka ireny ary olona tahaka izany ve no hitondra ny firenena. Tokony ho faizina ny tenany raha ny anambaran'ny Petra Kotonena atrany. Tantely rabe ny lalana sy tiavina Rakotondrina. Tsy mendrika ny hitondra ny firenena Andry Rajoelina no ny fanavakavahana ataony eo anivon'ny firenena ary ny filazany fa tsy tokony omena ny gidro ny fahefana ny avy eny anivon'ny faritra moa no voakasika izany. Tamin'ny fivorian'ny CFM teny amin'ny CCI Vato tamin'ny volana May no nitenenany Andry Rajoelina izany. Mandrava ny firaisam-pirenena ny tenany raha ny nambaran'Andriamatoa Petra Kotonena ka tsy tokony hoekena ny fitenenana tahaka ireny. Na dia teo amin'ny fitondrana aza ny tenany tamin'ny tetezamita dia hita fa namitaka ny vahoaka malagasy toy ny tsy fahazahoana nanao hetsika teny amin'ny kianjana Ambohijatovo, ny raharaha mahakasika ny Soalala ary ny nataony teny amin'ny kianja ny 12 May tamin'ny fitakiana farany teo iny izay namitahan'ny Pomba ny Marc Ravalomanana. Ny tenenanay an'izay eto dia izahay sy tia fanavakavahana le contraire-nifta sy tianay ny fanavakavahana ary eto dia ny tenako zao tamin'ny 2010 zaho tsy mananaiky ny hanaovana hoe isolena ny tia-tanina rivotra nitondra ny essence nitondra ny gasoil hanavotana ny tanina rivotra fa zao kosa anay kosa mba tsy manaiky hoe gidro zahay avy any afaritany tsy ekenay zany ka aso ataoko zany dia zao ny olona salan'Andriamatoa Andry Rajoelina ny olona salan'ny Ratsirahonana dia tokony faizina zany faizina oka miporofotsika zay ataony gidro fady gidro asika ary anareo zay mbola manaraka an'ireo olona reo dia mba tokony heritreitra hoe haiko ro arahanareo ty olo-mpagnamavakavaka olo-mpagnambanimbany ka dia samy eritreretasika fa oka kosa nefa mba ireo niteny an'izany no fahitsika mba ireo niteny an'izany no tenenitsika fa ny olona zay tsy nanao an'izay mba tsy hafindratsika amin'ny mokafa zany zay ary zay koa ny mbola etsoanay tsika eto Antananarivo no hoe aoka ny olona mandrava ny firaisam-pirenena na zanakiza dia faizina fa tsy hoe misy olona miteniteny fahatany. Hita amin'izao fotoana izao fa mpanavakavaka Andry Rajoelina ary mbola tafiditra ao amin'ny fanaovana amboletra ny fifidianana izay atao amin'ny fafito ny volana Novambra ho avy izao. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny Norbert Lala Ratsirahonana raha ny nambaran'Andriamatoa Petra Kotonena hatrany. Zava-dehibe amin'ny tany andalam-pandrosoana noho ny Madagasikara ny fisinina olona izay mamorona asa ho azy manokana tsy voatery azo famatsim-bola avy any ivelany nefa vao afaka anangana orinasa ny olona iray fa ny fahaizana mitantana ny vola eo am-pelantanana no tena zava-dehibe. Jenita Soalalaina sy Rivo Rakotonirina. Mbola
ambony ny tahany tsy fananana asa eto Madagasikara ary ny fitopolo isanjatsony izany dia tanora avokoa. Izay tsy fananana asa izay anefa dia mahatonga ny tanora sasany hanao rasa ratsy ka isan'ny mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Tsy voatery azo famatsim-bola avy any ivelany anefa vao afaka hanangona orinasa ny olona iray fa ny fahaizana mitantana izay kely ananana ka mihoatra tsy kelikely ny zava-dehibe. Anjara biriky lehibe sahady amin'ny fampandrosoana ny firenena rehefa misy orinasa tsy miankina ray mijoro satria manena sahady ny tahany fahantrana izany. Mitombo zegny mihegny zegny isan'ny tsy anasa satria rehefa misokotra ny orinasa zegny tsy maintsy mandray tanora be dia be zegny miasa ao aminy. Avy eo mitombo koa zegny ny fidiram-bola ny kitapo-bola mpanjakana. Zava-dehibe zany raha misy olona anankiray mahavoaforona orinasa ho anazy. Afaka mampivoatra ny tsirairay avy aloha dia afaka mamela ny ankohonany dia afaka mampitombo ny kitapo-bola mpanjakana entina mampivoatra firenena. Izay eritreretina hoe miezaka eo amin'ilay ara-bola eo am-pelantananao zany entina mivoatra trano zany hoe izay eo am-pelantanana aloha no atolotra amin'ilay karakarana an'ilay asa. Azo eritreretina raha ohatra hoe ny olona hoe manana vola kely izy ka hoentiny miary raha eto Madagasikara no eritreretina dia afaka hoe manana orinasa kely izy amin'ny volanana dia fa miafy kokoa izy. Fahaizana mitantana zany aloha ny voalohany indrindra ny izay aloha dia manarak'izay ny voantsika gasy variana ohatra hoe zavatra tia mandany vola kokoa tsika amin'ny zavatra pitsopitsin-javatra rehetrarehetra ao an-tokantrano sy ny ohatr'izany. Raha olona anankiray mahavoaforona orinasa manana lasa misy olona manana asa ankoatrany mampiditra olona izy afaka miasa ao amin'ny orinasa keliny. Azo atao tsara araka izany ny manangana orinasa miainga avy amin'ny kely ka lasa lehibe. Isan'izany zao ny Sipem Bank. Raha toa ka nanao tosika fanohanana ara-bola orinasa madinika izy teo aloha dia efa manao raha rehetra izay ndraiky etan'ny banky rehetra izy amin'izao fotoana izao. Vola malagasy no mihodina amin'ity orinasa ity ary malagasy misy 570 no miasa ato ka mahita tombontsoa amin'izany. Sipem Bank izay efa feno 20 taona mahery fa efa nisy dingana maro ny lalovany tamin'izany. Tsy mbola banky izy tamin'izao ary tsy mbola nanao fampisamboram-bola akory fa nanoana orinasa madinika salasalany avy amin'ny alalan'ny prise de participation dia rehefa avy eo nametraka fond de garantie dia nanao fampisamboram-bola dia izao lasa banky manao ny sehatrasa ataon'ny banky rehetrarehetra ohatran'ny banky rehetrarehetra izay misy eto Madagasikara na ny toerana hafa. Riva okan Tomasina sy ny manodidina ny fikambanana Tafaray dia manolotra ao antsika Tola Beach 2018 Tola Beach 2018 ny 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Tomasina andraisan'ireo distrika sy faritra anjara toy izao ny Fandarapitona, Beach Soccer, Fort Dauphin, Morondava, Manakary, Mananjary, Faritry Melaky, Analanjorofo, Brickaville, Boeny, Toamasina, Beach Handball ny 4 ka hatramin'ny 7 octobre ahitana ny ekipa ny Toliary, Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Beach Volleyball ahitana ireto ekipa ireto UBC Analamanga, AS VBM Boeny, Cosbe Boeny, Volley Tamatave, Super Photo, Mami, BRVB ary indrindra ireo ekipa voafantina Analamanga sy Salco Analanjorofo. Beach Rugby ahitana ireto ekipa ireto 3FB, USCA, UAS Semino, 15 Family, FTA Anatiazo, FTM Antomadinka, TAM Amousbe, Tamatave. Tola Beach 2018 3 septembre ka hatramin'ny 7 octobre eo amin'ny torapasika Tamatave. Partenaire média Honor Radio TV, AZ Radio Télé, Radio Télé Nakay Mahajanga, sponsor officiel SPAT, SMMC. Ny vola rehetra azo amin'izany dia atolotra ho an'ny hôpital Ben Tomasina ividianana matelas, fikambanana Tafaray, aza mitsipadony lakantany. Tongava maro. Adievitra fampahafantarana programme anasy fa ny mikevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao
dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezakevitra eto amin'ny On Air TV sy On Air Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI en Cournano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Toezatsika ny fampalalambavao amin'ity alina ity tanterahana amin'ny Tomasina ny lalao ara-panatanjahantena Tamaga Mitola. Izy ity dia lalao izay toto-saina eny amin'ny torapasiky Tomasina ahitana taranja ara-panatanjahantena maro asala amin'ny beach soccer, eo ihany koa ny beach volley sy ny beach rugby. Any an-toerana moa ny namantsika Toky Benjamin miaraka amin'ny Haja Manantsoa mitatitra an'izay fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Tamaga Mitola amin'ny farany herinandro lasa teo. Tena manamarika fa ny fikambanana Tafaray no manatanteraka sy mikarakara an'izao hetsika fampifaliana ny tanora eto Madagasikara toto-saina any Tamatavy izao. Andeha rahantsika ny fanadidina akasika an'izay. Eto amin'ny torapasiky Tomasina misy anay amin'izao fotoana izao toerana izay anatotosana ny festival Tamaga Mitola. Ao anatin'izay Tamaga Mitola izay dia misy ny hetsika ara-panatanjahantena lehibe zany izay karakarain'ny fikambanana Tafaray. Misy ny beach soccer, ny beach hand, ny beach volley ary sambany moa zany amin'ity no isy ny beach rugby. Ho an'ny beach soccer manokana nanomboka androany alahady zany ny fifaninanana ho an'izay beach soccer izay ekipa folo no mandray anjara ary saika mandrafitra an'ireo ekipa moa zany ny Solitena, ny Bariany Madagasikara izay mbola nandray anjara tamin'ny lalao afrikana natao tany Mozambika eo amin'izay taranja beach soccer izay. Ny fikambanana Tafaray moa no mikarakara azy ity mahafinaritra ny ambiance eto amin'ny torapasiky Tomasina, tsara ny andro aritra herinandro be zao izy ity. Ny beach soccer no isantarana azy dia mitoy moa zany manomboka amin'ny herinandro ambony manomboka amin'ny alarobia, ny beach volley eo ihany koa ny hand beach ary ny rugby beach. Ho an'ny taranja beach soccer dia mizara vondrona roa ny mpandray anjara. Ao amin'ny vondrona A no misy an'ny Tomasina, Papetrano, Boeny, Toliara, Sainte-Marie ary Mananjary. Ao amin'ny vondrona B kosa no misy an'ny Brickaville, Morondava, Melaky, Manakara ary Analanjorofo. Tamin'ny andro voalohany dia lalao efatra zany no toto-saina. I Melaky nandresy an'ny Manakara tamin'ny isa 10-1, Toliara nandresy an'ny Sainte-Marie tamin'ny isa 7-2. Brickaville sy Morondava lalao izay tena niady tokoa, resin'ny Morondava tamin'ny isa 2-1 Brickaville. Boeny kosa nandresan'ny Tomasina Papetrano tamin'ny isa 5-2. Ny lalao beach soccer moa dia lalao in-telo miditra, zany hoe 12 minitra in-telo miditra ary tsy azo atao sahala zany ny lalao fa tsy maintsy misy mivoaka mandresy. Raha sahala nisy amin'ny feim-potoana ara-dalàna dia mitohy mankany amin'ny fanalavam-potoana 3 minitra. Aorian'izay dia miroso avy hatrany amin'ny fandakana ny tir au but. Masarika mpijery izay Tamaga Mitola izay satria dia maro ny olona no tonga nijery tetỳ amin'ny torapasiky Tomasina. Ny fikambanana Tafaray moa no mikarakara azy ity ary ny vola manontolo amin'ny vidim-pidirana izay azo dia atolotry ny fikambanana Tafaray hividianana kidoro ho an'ny hôpitaly eto Toamasina. Eo amin'ny 350 eo isan'ny délégation rehetrarehetra ao anatin'ny beach soccer, beach volley, beach rugby sy ny beach handball izay manerana amin'ny faritra rehetrarehetra eto avy any amin'ny faritra eran'ny Madagasikara araka ny efa fantatsika. Misy avy any Toliara, misy avy any Manakara, Mananjary, Morondava, izy ity Maintrano, Boeny, Analanjorofo, Sainte-Marie, maro be zany ny vola rehetrarehetra ny dépense ao anatiny io dia raisina tanana feno izy raisina tanana feno. Ny association Tafaray sy mpikarakara no mandray atanana miala any izy any amin'ny toerana misy azy, transport aller retour etoana, ny trano, ny sakafo etoana daholo, tsy mandray vatantenan'ireo joueur ireo no entina avy any amin'ny misy azy any dia tonga eto dia milalao izy manome fahafapoan'ny vahoaka moa zany mazava ho azy. Io koa moa zany ao anatin'izay ny tenenako hoe hoe ny atsembohanao no afaka anapianao ny namanao dia ao anatin'izay koa zany le joueur koa afaka mireharefa
ny atsembohany no nahazahoana an'le mpijery tonga teo dia misy koa zany efa participation sady ao anatin'le hôpitaly koa zany any arinany koa zany izy efa afaka mirearea hoe tena zay tany Tamatavy nanao torona fitediavana sosialy moa zany izy fanampiana mazava ho azy tovy amin'izany tsisy hafa mihitsy zay zavatra rehetra efa natao tany Morondava nahafahana me 30 ordinateur miaraka amin'ny 3 imprimante tany Nosbe 25 ordinateur toraka zany koa tamin'ny Manakara voaingana teo moa tamin'ny festival Somaro farany teo vao tamin'ny volana Oa dia voany moa zany zao afaka ray volana eo angambany dia anolotra 160 matelas ho an'ny hôpitaly Nosbe koa ny association ny beach volley, ny hand beach ary ny rugby beach kosa dia anomboka amin'ny alarobia avy zao araky ny nambarantsika teo dia sambany zany no hisany zany rugby beach izany eto amin'ny ONR TV kosa dia isa ny isan'andro ny fandarana manokana hitaterana aminao ny akonyity festival Tamagamdola karakarain'ny fikambanana Tafaray ity. Tsy ivina ihany moa fa ny fikambanana Tafaray no mikarakara nyzay Tamagamdola totosaina any Toamasina izay izy ity dia fifanana ara-panatanjahantena lalaovina eny amin'ny torapasiky Toamasina. Toy izatsika ny fampilamavao amin'ity alina ity efa nisokatra ny herinandro lasa teo ny feptaona anatanterahana ny vaksiny ady amin'ny aretina lefakozatra raha ny polio amin'izao fotoana izao dia efa miroso izany na izany aza nefa dia manentana hatrany ireo ray aman-dreny ny eo anivo ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hiatrika sy onina tanteraka an'izany vaksiny polio ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona izany faly ny ela arandriana tenaina eo amin'ny sariny aina arawelona resitsika ny polio toy izatsika ny ezaka efa natao atao vaksiny zaza io ny loha hevitra amin'izao fanaovana vaksiny ady amin'ny polio andiany fa 14 izao misy amin'ireo ray aman-dreny nefa tsy makasitraka izany no izy misesisesy loatra araka fanazavany teo anivon'ny tompona andraikitra misahana izany anefa dia tsy misy atahorana no izy misoroka ny fahalemen'ny zaza ilaina tokoa araka izany fandraisana ireny olona manao vaksiny ho an'ny zaza ireny ireo ankizy latsaka ny 5 taona ihany moa no afaka mbola manatanteraka izany hatreto ny distrika nafaritra anaovana azy no marimarina koa zany dia Analamanga, Androy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Bongolava, Iorombe, Menabe, Menaky, Sava ary ny ao Vakinakara raha no hevitra amin'izany dia hoe resitsika ny polio toizatsika ny ezaka efa natao atao vaksiny zaza. Ny antony manina no ireo fahatro ireo moa zany dia amin'ireo no mbola hita hoe somary mbola tsy tena trafa le ambanimbany ihany tany zaza vita vaksiny dia mila mafisina mba hitazonatsika an'izay hoe tsy fisian'ny polio eto Madagasikara zay. Etsakilany kosa nefa dia misy ireo ray aman-dreny resy lahatra amin'ny fanaovana izany vaksiny ady amin'ny polio izany. Nambaran'izy ireo fa efa mpanao ity vaksiny ity ny zanany ary tsy misy fiantraikany ratsy izany aloha hatreto. Mbola tsy nisy trangam-papa tany zanakao le satria misy ray aman-dreny fa makarary mamefa any aminay mbola tsisy zany hoe ianao zany tsy mandany olona reny tonga any aminareo tsy mandany mbola tsisy fiantraikany tany zanakao minana ve betsaka ireo resaka miely manoloana ny famezana ity vaksiny ity fa matetika loatra ary misy mihitsy aza no milaza fa mandraiky marary ireo ankizy raha vao mihinana izany. Saingy nanambara hatrany ireo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa ho fitsinjovana ireo ankizy tsy ho tratrany aretina maro isan-karazany no antony anaovana izany matetika. Izany makasika an'iny fa iroso ao anatin'ireo vaovao ara-kolontsaina kosa isika dia ao anatin'ny fialan-tsasatra tanteraka ny mpianatra amin'izao fotoana izao ho fitaizana azy ireo mba tsy hirona amin'ny fitoronan'ny zava-mahadomelona dia nisy ny hetsika no karakarain'ny fikambanana tamia nanomboka ny volana-kosotra lasa teo ka hatramin'ity androany ity izay natao tetsy tsaronenana fampandraisana anjarany ankizy tanora lehila sy vehivavy eny anivon'ny boriboritany afahadimo ity lalao ara baolina kitra ity tantely raha be ny lalana sy tiavina rakotondrena.
Tafiditra amin'ny andiany fasivy isika izao amin'ny etsika tournoi de vacances izay karakarainy ny fikambanana Tamia. Ity tournoi ity dia natao hitaizana ny tanora eny amin'ny boriboritany fahadimy, ahitana ny U10, ny U15, ny vehivavy, ny senior. Isaky ny vacances dia tournoi efa fasivy zay ty le anniversaire amin'ny 10 anniversaire zay dia ampiroborobo anazy miainga avy amin'ny fotony baolina kitra malagasy. Hitaizana ireo tanora tsy hirona amin'ny zava-mahadomelona ity hetsika ity ary koa ampiroboroboana ny fanatanjahantena indrindra ny lalao baolina kitra. Ekipa 12 no nandray anjara tamin'izao tournoi vacances izao. Androany no tanterahana ny hetsika famaranana. Ondry iray coupe ary baolina ny loka omen'ny fikambanana Tamia ireo mpilalao. Dia io moa tafiditra ao anatin'le targetra ny Tamia hoe ady amin'ny fitiavan-tena sy ny fandraisana andraikitra tsy misy takalo satria amin'izao fotoana izao dia maro ny zanaky ny mpanao politika sy ny manan-katao mandeha maka vakansy maka miala sasatra any amorontsiraka any ivelan'ny faritra Antananarivo. Eo koa nefa misy ireo sahirana dia mba ampialana voly azy ireo satria tsy afaka miala ao anatin'ny sosialy ny fanatanjahantena. Ekipa 4 no niatrika ny lalao famaranana. Raha ny U10 dia nandresy tamin'ny isa iray ny Blacks izay nifanandrina tamin'ny FKT izay nahazo isa 8. Ny U15 izay nisy ny ekipa ny Lovasoa nahazo ny isa 3, nifanehitra tamin'ny ekipa ny Blacks nahazo isa 2. Ho an'ny ekipa vehivavy nandresy tamin'izany ny Blacks izay nahazo isa 1 no 8 niaraka tamin'ny Black Star. Ho an'ny senior kosa dia nandresy tamin'ny isa 2 ny Afa izay nifanandrina tamin'ny ekipa ny Foroso. Alaka ny nahitantsika azy teo moa dia vaovao ara-panatanjahantena fa tsy kolotsaina akory iny anarantsika iny fa irosokosika ao anatin'ny vaovao ara-kolotsaina makasika ny fankalazana ny fahatelopolo taona ny Antsiatry Bodo teo amin'ny zavakanto miaraka amin'ny fankalazana ny 20 taona ny ankaran'ny Rija Ramanatoanina Antsiatra sy Anania dia anatanteraka fampisehoana goavana any Paris izy ireo ny sabotsy ho avy izao izay ahitana korista malagasy hatrany amin'ny 100 isa hira matratra hatrany amin'ny 570 moa no ho atao any an-toerana mandritra ny efatrora. Tantely raha be ny lalana sy tiavina rakotondrina. Ny fampisehoana ny tapany voalohany dia hira-pivavahana miaraka amin'le korista. Ahintsika tsara ilay izy korista fa tsy koralina. Koralina mantsy lefa dian'olona fa korista le tsirairay. Zany ao Paris misy koralina maromaro dia olona notsongaina tamin'ny koralina reny FPMA moa ny ankamaroany. Dia ry zareo no andray anjara ny tapany voalohany. Ny tapany manaraka dia izy telo damy mihira, misy fampiaraham-peo, misy trio, misy duo. Zay no ela fa dia fotoanantsika zany ao amin'ny Savigny le fiangonana ny ampahany fédéral ary ao Savigny le temple ny ampahany best of. Dia mirasoa ho an'ireo mpanakanto mankalaza ny fahatelopolo taona sy ny 20 taona zany tsika ao anatin'izay etsika ho tatosaina any Paris izany. Mbola mahalina ny olona maro kosa ny mividy an'ireny vola taloha ireny. Maro ny zavatra azo atao amin'izy ireny indrindra fa ny vola vy izay azo anaovana fanafody amin'izao fotoana izao. Azo ampiasaina ihany koa amin'ireny fomban-drazana malagasy ireny ity vola vy sy ny vola taloha ity izay tena ilain'ny olona ankehitriny. Jenita soalalaina eo amin'ny sarin'ny rivo rakotandrina. Tsy natokana anaovana fampiratiana fotsiny ny vola taloha izay efa tsy miasa ireny fa azo anaovana fanafody izany. Toy ny vola vy ariary-be izao dia azo atao fanafodin'ny fotron-jazakely rehefa misy ny tsy fahatombanana amin'ny fanapahana ny fotra. Eo ihany koa ny anaovana fangatahana amin'ny fombafomba nentim-paharazana malagasy izay maro samihafa. Tsy vitan'izay ihany fa ilaina ihany koa ireny vola vy ireny rehefa amin'ny fanaovana vodiondry. Manodidina ny 7 ariary moa ny vidiny ariary-be iray. Raha toa ka anelanelana 2 arivo ka hatramin'ny 4 ariary ny vola vy sasany. Ohatra hoe resaka ariary zao atao fatsatazakely
arakaraka an'ilay olona olona manao fotoa tena malaky isan'andro indraindray ary raha vola 5,000 isa ohatra amin'io zao 35 na marotanay dia arakaraka an'ilay olona arakaraka an'ilay hoe miady varotra izy tiarakoty zany a namarotany anazy raha vazato ny tena be makany raha vazaha izy zao dia 15,000 arakarany 20,000 satria zany mbola ohatrany hoe mba tia zany dia mba manao ny vola efa tena ela izao no lafindrindra ohatra amin'izany zao ity vola 2,10 raviny ity tamin'ny andron'ny filoha Filibera-Tsiranana manodidina ny 7,000 ariary zao no vidiny enina montona moa no azon'ireo manangona ireny vola ireny tsompon'ny olona avy any anaty dabapako ary vidin'izy ireo manodidina 700 ariary arakaraka ny hatsaran'ilay vola misy kosa ny sasany tonga avy hatrany manaritra eny amin'izy ireo amin'ny toeran'ny fivarotana raha nambaran'ireo mpivarotra dia samy mazoto manjifa ny vola taloha daholo na ny teratany vahiny na ny vahoaka malagasy. Vavao mahakasika ny tontolon'ny varotra eto amintsika kosa indray dia mbola betsaka ny mampiasa an'ireny tambavy ireny amin'izao fotoana izao entina hitsaboana tena izay manaraka moa zany ny fomba fitsaboana malagasy mandeha teo ny tsena eny anivon'ireo mpivarotra tambavy raha ny fanazavana izay noentin'ireo mpivarotra izany tsy andita sy olalaina eo amin'ny sariny haja manantsoa. Tsy maintsy mahazo fahazoan-dalana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny mpivarotra fanafody nentim-paharazana iray vao afaka mivarotra azy ireny raha ny fantatra. Tsy azon'izy ireo atao kosa nefa ny manao dokam-barotra momba izany. Efa manana ny mpanjifa ny rahateo izy ireny fa saika isan'andro ihany koa no misy mpanjifa vaovao. Mahasitrana tsara izy ireny raha mividy amin'olona tena mahafehy tsara ilay fanafody raha nambaran'ireo olona izay sendranay. Ohatra fotsiny izao ny fanafody gripa mahery vaika dia ravin-javatra sy tapaka azo misy 520 karazany no afangaro fanafodin'izany. Ka betsaka ireo olona mahita tombotsoa amin'izy ireny. Za zao ohatra hoe za zao misy tension dia ny anazy zao resaka ohatra hoe ravina cortisol no ampiasaiko za tsy mampiasa maintsono mihinana fanafody anay teo aloha fa ohatrany tsy hoe ratsy fa ohatra misy fiantraikany zany le resaka comprimé zany dia ny anazy zao ravina cortisol tourn'olona hoe ravina radrika reny dia reny no ampiasaiko mbola betsaka mihitsy tombotsoa amin'ireny aloha raha izy mety izy raha hoe ampiasaina aretina tsotsotra ohatra ohatra hoe mipoaka zao dia ampiasaina an'ireny feritany salan'izay raha tsisy maratsy mba ilana amin'ny fananana fanafody be loatra zany misy mbola soka hoe marary kibona na tsy mandevokanina mbola fidanana resaka tabako zany. Ahitana fanafody ny aretina rehetra ny fitsaboana nentim-paharazana na izany aretina azo avy amin'ny firaisana na homamiadana eo ihany koa ny diabeta sy ny maro samihafa. Maro amin'ireny mpivarotra reny anefa ny tsy manara-dalàna sy tsy nahazo alalana saika hita mivarotra eny amoron-dalana amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny osoka amin'ireny tapakazo sy ravina amidy ireny ka tokony ho samy mailo ihany ny rehetra. Ivelena antsika ny lafombavao ara-panatanjahatena sing mbola tsy vonona kosa eo amin'ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny fialamboly kosa dia malina ny olona amin'izao fotoana izao ny fandehanana milomano eny amin'ireny toerana natokana ho an'ny filomanisana ireny. Betsaka mantsy ireo vahoaka malagasy no tsy afaka mandeha miala sasatra any amin'ny faritra ka voatery tsy maintsy mamolona fialamboly sy fialan-tsasatra eto Antananarivo renivohitra iray amin'izany ny filomanisana eny amin'ny toerana hasazany izany ndeha ratsika ny fanadidina izay hoentiny Clara Raholo Manantsoa eo amin'ny sariny afitra laina makasika an'izay. Mahazatra ny olona eto an-drenivohitra matetika rehefa fotoana amin'ny fialan-tsasatra tahaka izao ny mivoaka kely mamonjy morontsiraka na amin'ny toerana somary miala an-drenivohitra. Noho ny tsy fahafahana samihafa nefa dia maro ireo misafidy mijanona eto an-toerana ihany ary miezaka mikaroka sehatra fialam-boly hafa izay mampiala sasatra ny saina kokoa hiala amin'ny rotorotom-piainana. Ohatra iray amin'izany ny fandehanana amin'ireny toerana filomanisana ireny izay mahatonga ny saina hieritreritra ho toy ny eny amoron-dranomasina ihany toy izao hitantsika amin'ny sary izao.
mba ampifaliana ireo ankizy sy alana mahazatra moa no antony mahatonga ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany hamonjy itony toerana itony. Etsy andaniny ny andro efa mihamafana izay tena ialana izany filomanisana izany tokoa. Mafana ny andro vacances koa dia tsika tsy mihetsika teto Antananarivo dia mba mitondra ny ankizy kely mitsangatsanga. Azo lazaina hoe sady fanatanjahantena ihany ilay izy ka satria misy ezaka be rehefa milomany. Zay tsy dia milomany fa ilay andro mafana be sady mbola tsy mandeha vacances dia aleo milomany. Efa ilay hoe mafana be zany dia mba mijobojobo. Amin'ilay mafana ny andro dia mba mijoboka manatanjaka ny vatana. Tiaka amin'ny dadan'anjareo. Inona zany alehanareo aty? Ilomany. Mafana be ny andro dia vacances koa. Mampatanjaka ilay izy dia mahalava. Tombony maro no azo avy amin'ny lomano. Antoka iray ho an'ny fahasalamana ihany koa. Fanatanjahantena feno sady azo lazaina fialamboly izy ity, asaika tia azy avokoa ny ankamaroany rehetra. Ilaina fitandremana ihany anefa ho an'ireo izay manana tsy fahasalamana rabatana mba haka hevitra mialohana amin'ny tsabo na amin'ireny olona voatokana ho amin'ny fampianarana amin'ny lomano ireny. Karazan'olona betsaka izao liana amin'ny resaka piscine satria piscine dia afaka amin'ny fahasalamana voalohany indrindra. Sady mahatsara ny fikirinan'ny rano, mahatsara ny fitazaham-batana zany momba amin'ny piscine zany dia betsaka ny olona liana amin'ny resaka piscine na zaza ary zany amin'ny resaka piscine satria zaza mianatra dia ilaina mihitsy manao piscine, ilaina mihitsy ny ankizy zany manao piscine fisokafan'ny sain'ny ankizy zany mitatra mihitsy sain'ny ankizy amin'ny resaka hoe piscine satria sady salama ilay zaza no misokatra ny sainy. Ohatr'izay koa ny olon-dehibe raha te hitaiza vatana izy zany dia piscine ny tsara indrindra amin'ny sport rehetra zany satria complet sport momba piscine. Tokony hitandremana zany amin'ny resaka piscine raha ohatra hoe manana tsy fahasalamana indray ianao dia misy tokony andraikitra ihany reny piscine reny, ohatra hoe metana zera na sahala zany dia reny no atonona voalohany hoe za marary zao na manao ohatran'izao dia anjaran'ireny no miteny hoe tsy mety ianao manao piscine na mety na manontany amin'ny dokotera anao mety amiko le piscine na tsy mety amiko. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao, fialamboly mahafinaritra tsy hanavahana taona ny lomano. Tandremo sao dia mijoboka e. Izany dia tandremo sao dia mijoboka zany isika rehetra. Ao anatin'izay tontolo ny filomanisana fialan-tsasatra raha teo moa ny andro dia azontsika atao tsara zany mandeha amin'ireny setry ny filomanisana ireny. Efa vonona ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny politika eto Madagasikara dia tsy inona fa ny fampelezan-kevitra. Tsy ivona fa amin'ny fahavalon'ny volana oktobra ho avy izao zany hoe amin'io herinandro ambony io no natanterahana ny fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara eto amintsika efa samy miomakomana ireo kandida hiatrika ny mpifidy andresy lahatra amin'ny alalan'ny tohan-kevitra maro samihafa izay ifidianana azy ireo. Eo anivony izany fifidianana ho filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izany. Ankehitriny anefa dia samy manao izay ho afany ny kandida na eny anivo ny tambazotra serasera izany na ho amin'ny fitetezam-paritra maro samihafa fa eo ihany koa ny fomba maro samihafa izay entina ampahafantarana ny tenan'izy ireo amin'ny mpifidy amin'izao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana izao. Etsekilany ny vomeram-pirenena maloha tena misana ny fifidianana dia nanambara fa efa tokony iroso amin'ny fifidianantsika satria tanteraka avokoa ny fipetra rehetra natanterahana izany. Etsekilany nefa ny fikambanana maro samihafa anisan'izany ny HFI sy ny RMTF izay nanambara mazava fa mbola tsy feno ny fipetra ary mety hiteraka korotana eto Madagasikara ny fanatanterahana izany fampelezan-kevitra izany indrindra ihany koa ny fifidianana tosaitsika ny fahafitony volana novambra ho avy izao. Andeha ho aratsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny fipetra rehetra izay tokony ho raisina ao anatin'ny fanatanterahana ny fampelezan-kevitra satria nisy any dia nanamafa fa miisa 10 ireo fipetra izay tsy maintsy ho tanterahan'ny kandida anankiray raha toka hiatrika an'izany fampelezan-kevitra izany. Raha tsy manaraka izany kosa dia ao mety hiarany isazy ireo kandida araka ny lalàna mifehy ny fifidianana izay ho toto-saina eto Madagasikara. Onjamina Nomenjanahary eo amin'ny sarin'ny afitra lalaina no mitondra izay fanadihadiana izay. Ny fafito ny volana ho avy izao no hanomboka ny fampelezan-kevitra ho ataon'ireo kandida ho filoham-pirenena.
Maro anefa ny fepetra takina amin'izany sy ny lalàna izay tokony arahan'ireo kandidat tsirairay avy. Eo ihany koa ny anjara andraikitry ny mpitondra fanjakana ao anatin'izay fampelezan-kevitra izay raha tsy resaka fotsiny tsy tokony isian'ny fitanilana na fiandaniana amin'ny kandidat. Ankoatra izay, tsy azon'ireo mpiasa-panjakana na mpitondra fanjakana ny mandray anjara mivantana na ankolaka amin'ny fampelezan-kevitra, indrindra ny fampiasana ny fitaovam-panjakana. Ho an'ny kandidat ho filoham-pirenena kosa indray, voarara ho azy ireo ny mitokana zavatra na foto-drafitr'asa ofisialy. Eo ihany koa ny tsy fahazahoan'izy ireo mampiasa loharanom-bolam-panjakana izay mety ahavoasazy azy ireo 2 taona hatramin'ny 5 taona tranomaizina raha toa ka misy ny fandikana izany. Ny lehibe ao anatin'izany zany ny tsy fiandaniany ny fitondram-panjakana sy ny tsy fitanilany ny sampanjara-panjakana. Io zany le neutralité de l'administration. Rehefa jerena moa zany ny votoatin'izay dia tsy azon'ny mpiasa rehetra amin'ny fanjakana na ny vondrom-bahoaka ity ra-pahefana tao ny mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra na mizara fanohanan-kevitra sy teny mita ampanjaniana kandidat iray. Mahakasika ny fametrahana ireny peta-drindrina ireny kosa indray dia efa misy ny fanomezan'ny vaomera maleo tena misahana ny fifidianana 2.20 metatra noho ny 2.20 metatra ho an'ny kandidat tsirairay avy amin'ny toerana izay efa voatokana amin'izany ahafahan'izy ireo mampahafantatra ny tenany amin'ny vahoaka malagasy. Ka tsy azon'ireo kandidat ny mametraka izay peta-drindrina izay ivelan'ireo toerana efa voatokana amin'izany toy ny tamboho na rindrim-panjakana, ny trano fiangonana, eo ihany koa ireo toerana manan-tantara isan-tsokajiny ary ireny takelaby lehibe ireny. Ny toerana zany izay tsy azo ametrahana reny afisy ireny dia misy ambaratonga ny amin'ny fepetra zany izay raisina manoloana an'izay. Eo zany aloha ny fanalana ireny toerana ireny zany ny kandidat sy ny mpanohana azy zany no takiana mba hanalany ireny afisy ireny eo amin'ilay toerana zany izay nametrahany azy nefa voarara. Raha ohatra ka tsy manao an'izay moa ny kandidat dia azo atao tsara ny mitaky zany ny sara ny fanalana an'ireny toerana ireny. Ny CENI zany manao an'izay dia manakarama olona zany amin'ilay fanalana ilay peta-drindrina. Ny fampelezan-kevitra moa dia fanatanterahana hetsika mba ahafahan'ireo kandidat manentana sy mandresy lahatra ny vahoaka mba hifidy azy ireo. Nahazo fitaovana vaovao kosa ny sampana-pamonjy vona etsy Tsaralalàna, fitaovana izay ahafana miatrika amin'ny famonjena vona eto Antananarivo renivohitra. Somary manatombo kokoa ity fitaovana ity raha oharina amin'ny fitaovana teo aloha izay nampiasain'izany sampana-pamonjy vona izany. Ankehitriny araka izany dia afaka mandeha amin'ny elakelan-trano sy ny toerana tery ny mpamonjy vona manoloana ny fahazahoan'izy ireo an'ity fitaovana vaovao ity izay tsy sahala amin'ny tranga izay nisy teo aloha. Fitaovana izay manaraka ny finitra iraisam-pirenena. Fanuela Randriana Tenaina eo amin'ny sariny afitraraina. Mbola olana ho an'ny sampana-pamonjy vona fifehezana ny loza toy ny afo, indrindra raha sarotra ny toerana natanterahana ny asa. Manoloana izay dia nanolotra fanomezana ho azy ireo ireo mpiara-miombona antoka aminy mba ho fiomanana sahady amin'izao akantoko ny fampitona fahafaratra izao. Fitaovana ahafahana misoroka ny loza moa no azon'izy ireo tamin'izany. Ka ny voalohany dia avy amin'ny Razafinjatovo Jean-Luc Kamivady avy any Suisse izay mitentina 45,000 francs suisse. Faharoa kosa dia avy amin'ny association Phoenix izay nanolotra imperméable 70 ary tady 100 metatra. Ny orinasa Madekasy ihany koa dia nandray anjara toy ny fanomezana solomaso miaro amin'ny afo, ny rano sy ny sisa miisa 723 izany. Ary ny farany dia niezaka manokana izay nataon'ny sampana-pamonjy vona Tsaralalàna toy ny fividianana famaky, lapel sy ireo kojakoja maro isan-karazany. Etsakilan'izay dia nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny sampana-pamonjy vona fa efa mandeha niezaka amin'izao fotoana izao ka ny fanakaikaizana amin'ny vahoaka ny tanjona amin'izany. Isa ny fametrahana toby isaky ny boribory tany araka izany. Ka raha sendra mission loza dia izay manakaiky azy no mandeha avy hatrany. Izany moa dia hisorohana ny fihitaran'ny loza. Ny zavatra tsy maintsy ataontsika koa zany ataonay koa zany indrindrandrindra akoatra izay fiomanana amin'ny oram-pahavaratra ho avy zay dia ny manatanteraka ny baikon'ny fiadidina tanàna dia ny hoe fanasiana toby iray isaky ny boribory tany mba ahafahanay zany manatona ny toerana izay misy ny loza. Ka rehefa manatona zay dia mazava ho azy
afaka ny ahiahin'ny mponina hoe taralava ny pompier, afaka ny ahiahin'ny mponina hoe toa tsy dia mahafapo loatra ny asan'ny pompier, satria arakaraky ny anatonana dia aingana ny indrindrandrindra koa zany raha aingana nataon'ny antso ataon'ny mponina dia kely ny délai d'intervention. Tsy hijanona hatreo ny ezaka izay ataon'ireo mpamonjy voina fa isy ihany koa ny fidinana ifotony ampianarana ireo mponina mialoha, mandritra ary aoriany loza. Mila tony ihany koa ny tsirairay rehefa ao anatin'izay ary antso avy hatrany azy ireo mba hanamorana ny asa. Ny vaovao mahakasika ny sampana mpamonjy voina iny any kotopalasy tomboafiny antsika manakatona ny fampalambavao eto amin'ny On RTV ho amin'ny ity alina ity mankasirikanoa indrindra nanaraka sy nanjo izany hatramin'ny farany azadino fa oriana ity fampalambavao ity dia isy ny fandaharana On Air Magazine iresahana amintsika ny mahakasika an'ireo gabraraka izay noentiny Ondra Rajoelina nandritra ny fitondrana tetezamita fa eo ihany koa indrindra ny rara-pitsarana mahakasika ny Mambra Vatomanga any Lafrantsa amin'izao fotoana izao nokiaza ny fitsarana frantsay mantsy ny fananana ity farany noho izay fananana vola tsy fantapiaviana fa eo ihany koa ny fandokotonana ny vola mpanjakana sy ny fanondranana ondramena antsokosoko andeha hoarantsika ao anatin'izay fandarana On Air Magazine izay izany fanadidina izany aorinan'ity fampalalambavao ity azadiny ny famelena ny fampalalambavao rampitso amin'ny 10 ora sy sasany maraina. Manapitafa amin'ny rapitso indray topolasy tompo vavy.